Pejim-baovao afantanteraka kosa indray dia ny farana androany fivoriana ny arahandro tompona ndraikitra avy amin'ny ministeran'ny Fololoalda avy amin'ny fibekonana isan-tsokajiny ary ny fitantanana ny tafika izay nanamafy androany fa anompana ny asa rehetra tanterany ho an'ny tompontsoan'ny malagasy araka ny tatra nataony lehibe ny etat-major général ny tafika. Mbola manamafy le vina napetraka tamin'ny taona 2014 dia hoe tafika mendrika manana tamberina didy amin'ny vahoakany. Zany anefa ny okabary ambavahady fotsiny raha tsy arahana asa ny zavatra rehetra lazaina ary ny zavatra rehetra lazaina koa dia tokony fantoka voalohany indrindra amin'ny fanomafisana ny mahamatianina ny tafika malagasy. Zany hoe mila mianatra, mila manao fanazaran-tena, mila miofana ny miaramila eo anivon'ny tafika malagasy ary tapaka moa nandritran'izay roa andro niarahanay ny vory, ny fampizara sy ny fanakalo-hevitra zay fa manomboka amin'ity taona 2024 ity ny asa rehetra izay ataon'ny tafika malagasy dia asa ilain'ny vahoaka ary asa ihany koa ilain'ny tafika malagasy. Maly moa tsy karaha ny ona teto dia efa voalaza fa atao laharam-pahamehana ny fiomanana amin'ile fionana faratampony amin'ny komeza sy ny fivoriam-ben'ireo firenena miteny frantsay. Dia manaraka an'io fiomanana io dia ny fanamafisana ny fahaiza-manao nareo miaramila eo anivon'ny tafika an-dranomasina ary tsy ambakan'izay ny fanatsarana sy ny fanatevenana ny miaramila miasa amin'ireny faritra mena ireny mba hahafahan'ny zareo manampy ny rahalahinay eo amin'ny gendarmerie pirenena dia tompon'antoka voalohany amin'ny fandriam-pahalemana eny ambanivohitra. Nisongadina kosa tao anatin'ny gabarin'ny filoham-pirenena Ery Rajaonarimampianina tetsy amin'ny lampam-panjakana Iavoloha nandritra ny lanonana fifarebana tratran'ny taona 2024 fa afindra toerana ny centrale etsy Antanandrano. Efa manomboka amin'izao fotoana izao ny fanatanterahana izany ka eny Behenjy sy eny Ambohimanambola no fantatra fa mitranonareo kontenera miisa 2 amby 10.